Sabata voalohany volana Jolay taona 2020 andro faha-70 ny fandinihan-tena tapitra androany izay fandinihan-tena izay. Lohahevitra ny enim-bolana faharoa satria dia miditra amin'ny enim-bolana faharoa isika izao. Dia ozy ny voalaza ny perikopa zay efa miova perikopa vaovao isika. Ny taranakao nomeko ity tany ity hoy Jehova. Lohahevitra ny volana Jolay, Aogositra ary ny volana Septambra. Fa ny lohahevitra ny volana Jolay kosa zay diavintsika zao dia ny hoe aza matahotra fa hotahiny ianao sy ny taranakao eo amin'ny taninao. Vaky teny voalohany ary dia ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie toko faha-telopolo atomboka amin'ny andininy faha-20 ary dia atsatra amin'ny andininy faha-20. Rehefa hitantsika dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Kristy Jesosy ilay tompony teny. Deutéronomie 30 andininy 20 ka hatramin'ny faha-20. Fa izao lalàna izao zay andidiko anao anio dia tsy sarom-pantarina aminao ary tsy lavitra. Tsy any an-danitra zany ka hanaovanao hoe iza no hiakatrany hakazo ho antsika mba hoenointsika ka harahintsika. Ary tsy any an-dafin'ny ranomasina zany ka hanaovanao hoe iza no hankany an-dafin'ny ranomasina hakazo ho antsika mba hoenointsika ka harahintsika. Fa eo akaikinao indrindra ny teny dia eo ambavanao sy eo amponao mba harahinao. Indro efa nataoko teo anoloanao androany ny fiainana sy ny soa ary ny fahafatesana sy ny loza. Tamin'ny nandidiko anao androany ho tian'i Jehova Andriamanitra ka handeha amin'ny lalany ary hitandrina ny didiny sy ny lalany ary ny fitsipiny mba ho velona ianao ka hiamaro ary mba hitahian'i Jehova Andriamanitra ho anao any amin'ny tany izay efa hidiranao olovana. Amen. Fa raha mivily kosa ny fonao ka tsy miaino ianao fa voataona iankoka eo anatrehan'izay Andriamanikafa sy hanompo azy dia lazaiko aminareo anio fa ho ringana tokoa ianareo ary tsy ho maro andro eo amin'ny tany izay efa hidiranao olovana rehefa tafita ny Jordany ianareo. Miantso ny lanitra sy ny tany aho anio vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Dia ny ho tian'i Jehova Andriamanitra ianao ka hiaino ny feo sy hifikitra aminy fa izany no fiainanao sy fahamarony ny andronao mba honenanao eo amin'ny tany izay nianianan'i Jehova tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao homena azy. Vaky teny faharoa ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka. Lioka toko 10 atomboka amin'ny andininy voalohany ary dia atsatritsika amin'ny andininy 12. Ary no ny afaka izany ny tompo nanendry olona hafa koa dia 70 lahy ka naniraka azy tsiroroy aloha azy any amin'ny tanàna sy ny tany rehetra izay efa alehany. Ary hoy izy taminy be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy koa amin'izany mangataha amin'ny tompony vokatra mba hampandeana ny mpiasa hamora ny vokatra. Mandehana indro izao maniraka anareo tahaka ny zanak'ondreo mpovoniny ambody aza mitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa ary aza miaraba olona kory eny an-dalana ary zay trano hidiranareo dia lazao aloha hoe fiadanana ho amin'ity trano ity. Ary raha misy zanaky ny fiadananao dia hitoetra ho amin'ny fiadanana tonononareo fa raha tsy izany dia hiverina ho aminareo ihany izany. Ary mitoera ao amin'izany trano izany ka mihinana sy misotro izay zavatra omeny fa ny mpiasa miendrika azo ny karamany aza mifindrafindra trano. Ary zay tanàna ekaranareo ka mandray anareo ny olona dia andro izay zavatra roso eo anoloanareo ary sy trano izay marary ao
alazao amin'ny olona hoe efa miakaiky anareo ny fanjakan'ny lanitra. Fa izay tanàna akaranareo ka tsy mandray anareo kosa ny olona dia makanesy eo amin'ny lalambe ka lazao hoe nivovoko ny tananareo aza izay miraikitra amin'ny tongotray dia fafana iampanganareo nefa ao koa fantatrareo fa efa miakaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny amin'ny Sodoma amin'izany andro izany noho ny amin'izany tanàna iza. Vaky teny fahatelo dia niraisina avy eo amin'ilay boky mamintsika indrindra dia amin'ny boky Apokalipsy. Apokalipsy toko faharoa atomboka amin'ny andinin'ny 12 ary dia mitsahatra amin'ny andinin'ny 17. Ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana any Pergamosy. Izao no lazain'ilay manana sabatra roa lela maranitra. Fantatro izay honenanao dia amin'ny toerany seza fiandrianan'ny Satana ary mitana mafy ny anarako ianao ka tsy nandany finoana na dia tamin'ny andro ny Antipasy martirako azy izay lehilahy natoky ahy dia lay novonoana teo aminareo teo amin'izay honenan'ny Satana. Kanefa mananteny kely aminao aho fa misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'ny Balama izay manome foan'ny Balaka nisy fahatafitohinana teo alohan'ny zanak'Israely hihinana hena naterina tamin'ny sampy sy hijangajanga. Ary toy izany koa misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'ny Nikolaita tahaka ny reny koa dia mibeba fa raha tsy izany dia ho avy aminao faingana ka hamely ireo amin'ny sabatry ny vavako. Izay manantsofina aoka izy iaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana izay maharesy dia omeko mana miafina sady omeko vato fotsy ary eo amin'ny vato dia misy anaram-baovao voasoratra izay tsy fantatry ny olona afa-tsy izay nandray azy iya. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ihany no fahamarinana.